mahalinana maka vaovao ao anatin'ny fanajana ny mahaolona. Eo sehatra ny fanabeazana indray dia fantatra fa 320 isanjato ny tapahafahana fanadinana azon'ny ankizy mpianatra nanala BEPC tao amin'izany renivohitra loatra mangoro izany zany hoe tao Ambatondrazaka araka ny vaovao ampitain'ny namana Aingora Kotomaro. Tafita tany amin'ireo tompon'andraikitry ny fampianarana ny afatry ny ministry ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Razafy Julien raha nanao asa fanombanana ny fisotro ny fanadinana BEPC taty loatra izy. Amin'ny ankapobeny atony ny vokam-panadinana raha mitata amin'ireo vokam-panadinana 2 taona mifanesy izay. Nahitana 320 isanjatony izany manerana ny fisiko 5 ato anatin'ny foibe-paritra. Nateo aza ny fisokafan'ireo foibe-panadinana 720 manerana ny foibe-paritra sy ny abetsahan'ny mpiadina ny soratra anarana tamin'ity taom-panadinana ity izay tafakatra 750 Anisany nanafaingana ny fivoahan'ny vokam-panadinana ny fampiasana fitaovana manara-penitra sy solotsaina ampy isa isaky ny Cisco. Tsy nataon'ny fitondram-panjakana ambanin-javatra ihany koa tetsy andaniny ny fitsonjovana manokana ireo mpitsara ny vokam-panadinana. Fomba fiasa mahomby mitsinjo ny tombontsoany rehetra raha teo moa no fanamby ny fitondram-panjakana ankehitriny. Vaovao mikasika ny fanabeazana ihany saingy ao amin'ny renivohitry Boenikosa niatrika fanadinana ara-panjakana ny mpianatry ny Ekovma any amin'ny faritry Boeny zany ao Mahajanga raha tsy nisy zany tao anatin'ny 3 taona izay fanadinana izay nitanterahana tamin'ny fiandohany ity volana ity. Olona ho mpanjaitra miisa 7 no niatrika fanadinana famaranana ny fianarana zaitra nataony tao amin'ny École de Coupe et Couture eto Mahajanga rehefa avy nianatra 3 volana. Nambara moa fa ara-panjakana izao fanadinana izao araka ny fanazavany Ramatoa tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny sekoly. Fanadinana ara-panjakana satria ny Ekovma anisan'ny sekoly ankatoavin'ny fanjakana ihany koa ny visy rarisitsy izany mpianatra raha manana diplôma amin'ny fianarana izay mitovosiny. Nanatrika izao fanadinana izao ny soloteny avy ao amin'ny lycée technique et professionnel Mahajanga. Nahitako ny Ekovma aloha dia école manana traikefa ary na ny mpianatra izao dia nahitanao ny kinga sady avana mihitsy raha araka ny fahitana azy. Sekoly izay matianina mifampitana fahalalana amin'ny resaka zaitra sy ny filatroana ary ny maro hafa manavanana azy. Fa indroa taona kosa ny famelabelarana narahana adihevitra izay notanterahana eo anivon'ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar izay niopana tamin'ny projet de constitution centré sur le gouvernance économique, politique et sociale izay nitanterahana tao amin'ny hôtel de ville any Mahajanga tamin'ny 4 sy hatramin'ny 9 ny volana Jolay teo. Vaovao irahantsika amin'ny Simonette Nirina sy Takla. Tao amin'ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga voalohany ny asabotsy 4 sy ny alarobia 7 ny volana Jolay 10 no nanatanterahana zareo avy ao amin'ny CREM na ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar ny famelabelarana narahana adihevitra no karakarain'izy ireo teto an-drenivohitra Boeny izay nitondra ny lohahevitra hoe projet de constitution centré sur la gouvernance politique, économique et sociale. De la constitution, de satsika atao anatin'izay hoe inona avy no ahafahana mijery amin'ny fampatsona marina amin'ny fanaraha-maso ny zavatra ataon'ny mpitondra na ny olona voafity zany na ny olom-boafity zany na ny olom-boatendry. Dia amin'ity manaraka ity indray tena hiditra ifotony mihitsy manao an'le mampianatra ny atao dialogue social zany hoe tena miresaka amin'le olona ny fotony hoe inona no fampandrosoana tediavina karazana vokatrinona ny tiana vokarina arakaraka izay zava-misy amin'le toerana. Zavabaovao ho an'ireo mpandraharaha sy ny tanora nanatrika izany ity hetsika ity ka nahaliana azy ireo izany nahatonga ny fivoriana ho niverina indroa noho ny fangatahany be sy ny maro. Vaovao avy any amin'ny faritra Atsimo andrefana kosa nitondra fanampiana tany amin'ny faritra Toliara Faro iny ny fikambanana avo. Izany fanampiana izany moa dia entina piroboroboana ny lafiny ara-tsosialy eo amin'ny commune maro no nahazo anjara tamin'izany hetsika izany. Irenina Ravololo Arimanga izay solotenanay tany an-toerana.
fampandrosoana ny ara sosialy ny tena sahan'ny fikambanana avo araka ny foto-kevitra ijoroany andova ana ny olana dingana maro no efa vita indrindra fanampiana ireo tantsaha anisan'izany nitsidiana ireo komina sasantsasany tany amin'ny faritra Toliary faharoa iny ny herinandro teo ny komina Marifoto Milenaka Soazo ary Betsioko no nandalovan'ny fikambanana ka nitondran'ny fanampiana toy ny masinina fanjairana panneau solaire antenne parabolika fata fahita lavitra fatana mitsity sy ny hafa nisy koa ny fotodrafitrasa toy ny nandokoana ny tobiny zandary tao Betsioko sy ny fiadinan'ny vovo tao Soazo afaliana sy aravonana nasetry ny reto vahoaka tamin'ny alalan'ny 10 hira samihafa izay mampiavaka iny faritra iny. Nararaotiny ty filohan'ny fikambanana ity ihany koa ny hain'ny etaetandreo-pona nandritra izay fandalovana izay ka nanomezany tokony hamary izany tsy ho ela. Iny vaovao mahakasika ny lafiny sosialy sy ny kulturaly tany amin'ny faritra tsy mandrefaliny ihany koa no entsika manakatona ny fampalalam-baovao ny faritra amin'izao takariva izao ary dia mamin'ny fotoananao raha piso tahaka izao indray mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.